Falindray tompoko ny tenanay tafiditra somatsara ato amin'ity tokantranonao ity amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity na izao onjam-peo izao ihany koa no anarahanao izao fandarana izao manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo ny sorana an'Andriamanitra moa zany dia tao anatin'izay fampianarana somary lavalava izay betsaka tokoa ny fiainan'ny olona azo heverina hoe tafatsangana rehefa nanaraka n'ity fampianarana ity miditsika zao ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo kanefa dia tononao antsika aloha zany ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika ary ny fitahian'Andriamanitra ihany koa izany manona ihany koa ny fahatsaran'i Jesosy Tompo aminao pasteur Hertina izay hitondra ny fanentanana amin'ny ankapobeny eto amin'ity fahitalavitra ity. Manona ny fiadanan'ny tomponao pasteur Tovy dia miarabantsika mianakavy tompoko. Andeha ary hiaraka hivavaka aloha mialohan'ny hidirantsika tanteraka amin'izao fandarana izao. Ry Andriamanitra rainay misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho ny asa-pamonjena lehibe izay nataonao fa raha ny didim-pitsarana ny voaka tokoa dia marina ny teny soratra masina manao hoe fahafatesana no tambon'ny ota kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ray tamin'ny nanomezana an Jesosy Kristy Tompo izay tonga isolo vonanay maty noho ny amin'ny heloka sy ny fahotanay ary nitsangana tamin'ny maty nitondra fandresenao anay dia tsy foana ny fanantenanay ary tsy foana ihany koa ny toroteninay izany famonjena izay nataonao zany dia mamonjy ny fanahinay manasitrana ihany koa ny fanaintainana sy ny aretina amin'ny nofinay ary mitondra fitsarana tamteraka araka ny teninao milaza manao hoe mankanesa ty ihany koa fa izaho no hanomena reo fitsarana izao teny izay ambara eto izao ry Tompo dia angatahako hatrany ihany koa ny fanohanana sy ny fanampiny ny fanahy masina izay azo heverina hoe tsy mora satria aina maro no vonjena noho izany indrindra dia aza vela hiteny mihoatra mihitsy zay amin'izay fahalalana aty anatinay ary aza vela hiteny latsaka ihany koa amin'ny tsy fahalalanay fa ny sahaza avy aminao mihitsy no tonga amin'reto olona ireto amin'ity andro anio ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo amen. Eny tompoko tafidritsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo somary efa miditra lalindalina ihany raha ny fahitako azy satria dia tena miresaka fanafahana ary avy fanafahana zay moa no resahana dia tafiditra ao foana ny famonjena ny fanahitsika fanasitranana ny aretintsika fanongotana an'ireo zavatra manandevo rehetrarehetra sary anankiray maneho an'izany ny fivoahan'ireo zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta rehefa ny vahiny sy andevo tany nandritra ny 300 taona kanefa dia sandro mahery sy tanana sandrona intsitra ao zany tenin'Andriamanitra nanafahana andreo zanak'Israely eo ary nanaovan'Andriamanitra zay tsy mbola nataony mba hanafahana andreo zanak'Israely reo anaporofoina fa izy no Andriamanitra mahagaga izy no Andriamanitra fitiavana izy no Andriamanitra tsy to ary izy ihany koa no Andriamanitra tsy refesy mandidy manao zay tiany atao mitsara zay tiany ho tsaraina manamarina zay tiany ho amarinina ihany koa ary ombana zay tiany ombana ka amakitsika aloha zany ny teny soratra masina ato amin'ny Exodosy telo ambin'ny folo vakitsika daholo ny andininy rehetra zany hoe ny hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny andininy farany indrindra toy izao nivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe hamasino ahy ny lamatoa rehetra dia izay voalohany teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na olona na biby fiompy ahy ireny dia ho Mosesy tamin'ny olona tsarovy izao andro zao zay nivoahanareo avy tany Egypta tamin'ny trano na andevozana fa tamin'ny tanana mahery no nitondran'i Jehovah nareo nivoaka avy tany koa aza misy mihinana izay misy masirasira izao andro amin'ny volana Abiba izao no ivoahanareo ary raha hitondra anareo Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Vita ary ny Jebosita izay nianianany tamin'ny razanao omenanao dia tany hitondra ronono sy tantely dia hanao izao fanompona hanao izany fanompona izany ianao amin'izao volana izao hafitoana no hinananao mofo tsy misy masirasira ary amin'ny andro fahafito dia hisy andro firaboravona ho an'i Jehovah ny mofo tsy misy masirasira ho anina mandritra ny hafitoana ary tsy hisy eo aminao zay mofo
misy masirasira tsy isy zay masirasira koa reo aminao eny amin'ny taninao rehetra dia ambaranao amin'ny zanakao amin'izany andro zany hoe nonona taon'i Jehovah tamiko tamin'ny voako avy tany Egypta no anaovako izao dia ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao ary ho fampatsiarovana eo ambonin'ny andronao izany mba ho ambavanao ny lalàn'i Jehovah fa tanana mahery ny tondrany Jehovah anao nivoaka avy tany Egypta dia tandremo amin'ny fotoana isan-taona izao lalàna izao ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny tany Kananita arak'izay nianianany taminao sy ny razanao ka omeny anao zany a dia atokana ho any Jehovah zay voalohany teraka rehetra ny voalohany teraka ny biby fiompy rehetra izay anananao dia ho any Jehovah ny lahy rehetra ary ny voalohany teraka ny boriky dia hosoloanao zanak'ondry fa raha tsy hanolo azy ianao dia ho filahinao ny vozony ary ny lamatoa rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia havotanao ary raha anontany anao ny zanakao amin'ny andro avy ka na hoe inona no anton'izao dia ho lazainao aminy hoe tanana mahery ny tondrany Jehovahntsika nivoaka avy tany Egypta tamin'ny trano nandevozana ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefantsika farao dia novonoiny Jehovah ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta hatramin'ny lamatoan'ny olona ka hatramin'ny voalohany teraka ny biby koa izany no anaterako ho an'i Jehovah ny lahy voalohany teraka rehetra fa ny lamatoa rehetra amin'ny zanako dia soloko ary ho famantarana eo amin'ny tananao sy ho feo ambonin'ny andronao izany fa tanana mahery ny tondrany Jehovahntsika nivoaka avy tany Egypta ary rehefa nalefa ny farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina izy na dia akaiky azy zany fa hoy Andriamanitra andrao anenina ny olona raha mahitady ka hiverina any Egypta fa nentin'Andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona ary voahomana hiady ny fiakatra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta ary nenti Mosesy niaraka taminy ny taolan'ny Josefa satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala ty miaraka aminareo ianareo dia nifindra ny ala tao sokota izy ka nitoby tao Etama teo an-tsisiny efitra ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona raha ataondro hitaridalana azy ary tamin'ny andro afo noho ny alina ho fahazavana ho azy andehanany andro manalina ny andro rahona tsy ny ala teo alohan'ny olona raha atoandro na ny andro afo noho ny alina ya zava-dehibe zay pasteur Tovy omaly moa zany pasteur ny fandraisaka lalindalina izay mahakasika n'ilay hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo maromaro kokoa zany dia le famorana sy le pasika izay ireo moa zany dia mifandray foana zany pasteur ireo ny famorana sy mipasika raha ny lalàna zay eto amin'ny Exodus toko 12 no jerena pasteur dia tsy mahazo mitandrina ny pasika ny olona raha tsy voafora izy mifamatotra ireo rehefa nozoina izay resaka izay zany taty amin'ny testamenta vaovao dia rehefa natao ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra dia ny pasika dia tsy inona akory fa ilay fandraisana ny fanasan'ny tompo rehefa maty zany Jesosy teo ambony hazo fijaliana rehefa nalatsaka ny rahan'i Jesosy no potehana ny nofony dia ozy izy hoe ny rahako no tena fisotro ary ny mofoko ny tena fihinana izao no ataovy fahatsiarovana naoviana ianareo no mihinana ny mofo sy misotro ny kapoaka dia matsiaro ny nahafatesan'ny tompo manambara ny nahafatesan'ny tompo nanomboka tamin'ny nahafatesan'ny Jesosy zany pasteur tsindrina tsara taoriana nahafatesan'i Jesosy dia tsy lay vaninandro iray isa-taona fotsiny intsony no akalazaina iny azo akalazaina be satria ny fahatsiarovana ny iny izy ty andro ny tompo na andro nahafatesan'ny ya fa ny fahatsiarovana ny fahafatesan'ny tompo kosa dia isan'andro afaka mahatsiaro foana ny fahafatesan'ny tompo ny olona ka nosoloina an'ilay fandraisany ilay pasika zany zay nakalazaina isa-taona dia azo ankalazaina isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo dia afaka makalaza n'ilay pasika zay ny ao amin'ny testamenta vaovao fa saingy mbola notazomina foana ilay hoe famorana dia raha fitinina ao anatin'ny baiboly eo amin'ny Kolosiana toko 2:1-10 dia manambara n'ilay famorana tsy natao tanana dia tsy inona akory zany pasteur Tovo fa ilay tao hoe batisa ny fibebahana
raha fitina ny resaka ny omaly zany de ny hoe raha ny tokony ho izy ny olona raha ny tokony ho izy ho ia tsika zany tsy manery hoe tsy maintsy zay ny tena izy na hoe de tena zay ny tena marina ka sanatria nameloko ny fiangonan'ny hafa tsika pasteur tsy zay ny ataotsika fa raha ny atao anaty baiboly zany de ny olona afaka mandray ny fanasan'ny tompo de ny olona voafora na le hoe vita batisany fibebahany satria araky Kolosiana toko faharoa io andiny faraiky amby folo dia le famorana tsy natao tanana de tsy inona akory fa ilay batisa ny fibebahana ny batisa ny tany anaty ranobe zany pasteur Tovo asa na manakolazaina makasika an'izay aloha ianao na nindrina izay melo nidirantsika an'ity na hoe tonga de zay mihitsy lay fahamarina na ara-baiboly zany hoe lay famorana tato amin'ny Exodus toko faharoa amby folo de sary anankiray maneho an'ilay tena izy a dia ilay batisany fibebahana sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo ary raha tadiditsika tsara dia naniraka olona anankiray Andriamanitra nampianatra momba ny batisa de Jaona mpanao batisa i Jaona mpanao batisa raha jerentsika soratra masina de tsy mba nanao fahagagana hoe nandroka démonie fa zavatra tsotra fotsiny nataony a nanao batisa izy ny taona fibebahana de tapaka ny tendany avy eo dikan'izay zany de zao sarobidy amin'Andriamanitra mihitsy lay atao hoe famorana na lay batisa mato nanrahan'Andriamanitra any Jaona zay voasoratra ihany koa lay teny soratra masina manao hoe izaho izy Jaona mpanao batisa de feony miantso any anefitra manao hoe amboary ny lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalakalehany de tamin'ny alalan'i Jaona ny netombohany lay batisa ary dia na dia Jesosy Kristy tompo azy na de Jesosy azy nanantona ny Jaona mba atao batisa de rehefa nanantona ny Jaona mpanao batisa izy a tadiditsika rehetra tantara hoe nanda ihany Jaona tamin'ny voalohany fa ny tompo mihitsy a no nyteny manao hoe ekeo ihany aloha ry Jaona kehitriny fa izao no mety a mba hatateraka ny fahamarinana rehetra de nekeny Jaona le nanao batisa ny Jesosy Kristy tompo zany zany manapirofo pasteur fa na de Jesosy le zanak'Andriamanitra aza de natao batisa tamin'ny fibebahana natao batisa tao anaty ranobe mba hanaporofoina fa tena marina le izy a ary endrika isehony zay lay hoe famorana araka ny resaka zay efa nataontsika teo zany a pasteur Hertina raha mijerentsika ihany koa le fizotran'lay tantara ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahafolo ametipitianantsika kely an'lay izy a de ny olona anankiray a vita batisa no nandray ny fanasan'ny tompo nandray fanasan'ny tompo zany hoe ny zanak'Israely de vita batisa tamin'ny alalana Mosesy tao amin'ny rao anao sy ny ranomasina fa ny antsika amin'izao vanim-potoana antsika zao de lay batisa ny fibebahana atao anatin'ny ranobe io moa araka ny teninao hoe tsy anjarantsika akory no mitsara hoe tsy izy ny andranona na tsy izy ny andranona fa samy manana ny fandresen-dahatra nylay olona rehetrarehetra fa itsika fotsiny manampara'lay zavatra atao anatin'ny baiboly manapirofo an'lay zavatra atao anatin'ny baiboly mba atonga n'lay soratra masina tena hipetraka satria fampianarana nataontsika eto zany pasteur mba anamarina n'lay voalaza araka ny tenin'Andriamanitra marina zay pasteur mbola tsindretsika ihany ny pasteur rehefa mitsofoka ao anaty ranomasina mentsika momba an'izay batisa izay mbola hidirantsika lalina ihany rehefa tavatsofoka anaty ranomasina mena isika menakavy fa raha iverenana amin'izay ty Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo ity dia nisy fepetra na lalàna nomen'Andriamanitra ny lohateny eo dia ny hoe ny nanokanana ny lamatoa ho an'i Jehovah ny nanokanana ny lamatoa ho an'i Jehovah ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe hamasino ho ahy ny lamatoa rehetra dia izay voaloha teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na olona na biby ay ireny le izy pasteur dia misy secret foana ny zavatra rehetra pasteur Tovo misy cléany marimarina kokoa misy lakléany zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainana zany tena lalàna hatrany am-boalohany mihitsy ary planin'Andriamanitra hatrany am-boalohany mba hitahian'Andriamanitra ilay zanak'Israely mba hahitan'le zanak'Israely sitraka
eo anatren'andriamanitra satria anisan'ny zavatra goavana nge pasteur lay tenin'andriamanitra any amin'ny lioka toko faharoa angamba izy milaza manao hoe voninahitra ho an'andriamanitra any amin'ny avindrindra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona akasitrahana zany hoe ny olona akasitrahan'andriamanitra dia misy fahasoavana raisiny eo pasteur ary ny tena lakile atao anatin'ny baiboly ray manontolo dia ny hoe ahoana no ahitako sitraka eo anatren'andriamanitra pasteur zay zany ny lakile an'ny fiainana ary reo olona mahita fity amin'andriamanitra mahita sitraka amin'andriamanitra dia tena tsy takatry ny saina ny fandroson'ny fiainana zany olona zany pasteur ny olona mahita sitraka ny olona mahita fity eo anatren'andriamanitra tonga any amin'ny tsay refesina ny fiainana zany olona zany pasteur reo olona rehetrarehetra zay nahita sitraka atao anatin'ny baiboly ny teo anatren'andriamanitra nanomboka hatrany amin'ny Abel i Abraham Noa Isaka Jacob Joseph sy ny toyany rehetrarehetra ry Mosesy reo olona nalazalaza rehetrarehetra ka nampiasain'andriamanitra atao anaty baiboly ary notahin'andriamanitra pasteur Atovo dia zavatra anankiray ihany na tonga an'ireo olona ireo notahin'andriamanitra izy nahita sitraka teo anatren'andriamanitra fa ny olona tsy mahita sitraka dia ohatrany maimaina eny ny fiainany rerajerakely ny fiainany mampalahelo kely eny ny fiainany fa ny olona tena mahita sitraka eo anatren'andriamanitra pasteur Atovo mamirapiratra ny fiainany zany olona izany ary eo no ampianarana sady an'reto mpijery mpiainy ny fandarana ireto anisan'ny zavatra kendrena rehefa mivavaka pasteur zavatra anankiray ihany ahoana no ahitako sitraka eo anatren'andriamanitra rehefa mivavaka ry mpitoro teny isany ry mpitondra fivavahana isany zavatra anankiray ihany no mila anananao eo amin'ny fiainana raha teo lasa lavitra ianao raha te havita zavatra goavy ianao raha teo ampiasain'andriamanitra ianao raha tianao andriamanitra hetsika eo amin'ny fiainanao zavatra anankiray ihany no ataonao ahoana no hitoseko an'andriamanitra ahoana no hikasiako ny fon'andriamanitra ahoana no ahitako fity eo anatren'andriamanitra ahoana no ahitako sitraka eo anatren'andriamanitra zay ihany io pasteur ka rehefa mahita sitraka eo anatren'andriamanitra ianao mahita sitraka eo anatren'andriamanitra ianao goavana be zany pasteur Atovo raha mahita sitraka eo anatren'andriamanitra ny olona kiraiky ninninona problème manao eo tsofin'andriamanitra fotsiny io pasteur dia mipitika raha mahita sitraka eo anatren'andriamanitra ny olona na tsy tianao aza ny avanao rehetra na tsy tianao aza ny vadinao mekohaka ho azy eo an'lohanao re pasteur rehefa mahita sitraka eo anatren'andriamanitra ianao na mety roany patron amin'ny toeram-piasana renao ozy ny patron tsy ilaiko ianao fampivavaka fa raha ianao no mahita sitraka eo anatren'andriamanitra io patron anao io totrongy amin'ny tany tsy oela dia ianao indray no amperaka andriamanitra amin'ny toerana misy azy io fa io patron io ampidininy ary amin'ny fitendaka amin'ny tany ary raha mahita sitraka eo anatren'andriamanitra ianao dia milamina ny zavatra rehetra pasteur ary ny olona mahita sitraka eo anatren'andriamanitra any tsy olona mampalahelo tsy olona maimaina fa ny olona mahita sitraka eo anatren'andriamanitra ho ampitafian'andriamanitra ny voninahiny ozy ny teniny manao hoe any amin'ny Samuel voalohany any toko faharoa izy iny izay manome voninahitra no omeko voninahitra omeko voninahitra ka ny teknika atao anaty baiboly ray manontolo ato dia tsy ny hoe ahoana no ilela de lafakolona ahoana no andokadokafan'ny olona ahoana no itedavako sitraka aman'olona tsy zany ny clé amin'ny pasteur hoe ahoana ny itedavako sitraka aman'olona ahoana ny ahitako fity amin'ny ranony fa hoe ahoana no ahitako fity eo anatren'andriamanitra ahoana no ahitako sitraka eo anatren'andriamanitra ahoana no ahafahako tena mba ahita zavatra eo anatren'andriamanitra zany ny lakle amin'ny fiainana pasteur ato ka anisan'ny zavatra anankiray resahan'ny baiboly eto pasteur ahitana sitraka dia mahakasika ny voaloha teraka sy ny voaloha mbokatra azonao ny voaloha teraka sy ny voaloha mbokatra hoy izy ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe hamasiny ho any lahy matoa rehetra dia izay voaloha teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na olona na biby fiompy ireny no tsindriny ny baiboly tsara tsy lay farilakely no nitedavin'andriamanitra pasteur tsy lay lafahatelo fa ny an'andriamanitra
de mitady ny voalohany izy ny voaloha teraky ny olona masino ao izy ny voaloha teraky ny biby amasino ao ary tsy io ihany ary tsy hoe resaka voaloha teraka amina zavamanana any fa hatramina zavamaniry de miresaka izy ny atao hoe voaloam-bokatra ny an'Andriamanitra zany de anisany zavatra tedaviny eo amin'ny fiainatsika de lay tsara indrindra foana pasteur voaloha teraka zany anie ratsorina pasteur mamy ho an'ny rem-pianakaviana anie zany mamy ho an'ny ray mpianakaviana zany satria io ny nakarirary voalohany indrindra miteraka ny lamatoa zany ny mararirary indrindra pasteur tovo izany ny mangidy indrindra ary tena mamy amin'ny olona anankiray zany hoe lamatoa izany fa saingy de io koa nefa no nitakian'Andriamanitra rehefa miteraka ianareo de amasino ho an'ny lamatoa rehefa miteraka biby fiofonareo de ome ho an'ny lamatoa rehefa mavokatra ny tanareo de ome ho an'ny voaloam-bokatra ny an'Andriamanitra zany pasteur tsy mitady ny sisatsisan-javatra eo fiainanao izy tsy mitady zay sisa tsy laninao izy tsy mitady izay faraparany any aminao izy na zay ozy izy nefa tsisy larinazy io fa ndana tero any za aloha pasteur tena tsy de mbo mety amiko zany indrindrandrindra eo amin'ny asan'ny tompo indraindray misy olona ao am-piangonana manome hoe io misy zavatra omeny pasteur efa tsy ilaina intsony de mba ampiasao any am-piangonana za tsy mandray an'ireny ahoana moa pasteur zavatra tsy ilainao nomenao an'Andriamanitra io pasteur mba etoany efa tsy ilaina ntsony fa anana tsy mila zany tsika ahoana no sisasisanao any nomenao an'Andriamanitra fa Andriamanitra mahantra samijaly tsy fantatonga valeur an'Andriamanitra le olona afandray mako pasteur le hoe io sisany mba hanyfananany afandray zay eka io tsy marana valeur fa tsy io a pasteur io sisa fa mba atolotro an'ny tompo tsy maninony zay fa hoe ianao manana vola ohatrinny ianao manana fiara manana trano manana ny rea anananao dolo daholo ny zavatra rehetrarehetra fa le sisany zavatra tsisy ilana ho azy no atolotra ao an'Andriamanitra ozona ny eo ambadiky reny ary eo ny olana pasteur satria be da be olona tsy mahay manompo an'Andriamanitra be da be olona tsy mahay manompo an'Andriamanitra na any am-piangonana azy mampalahelo ange pasteur amina fiangonana maro isan-karazany ao amintsika aloha tsy de ahitana an'izany fa ny amina fiangonana satria ny ao amintsika tena efa voataiza mihitsy ny olona ame voninahitra an'Andriamanitra fa mampalahelo any amina toeram-pivavahana zatra ny olona ohatra hoe na manana firy aly izy na firy etsy na firy tapitra izy zatra izy manome an'le hoe ronjato ny fanome ho an'Andriamanitra olona manana manapitrisana izy de 10,000 de 25,000 nomeny an'Andriamanitra olona milliardaire izy fa 25,000 ny mahazatra azy manome ho an'Andriamanitra imbedabe pasteur tovo ny mahita zavatra ohatra zany eo amin'ny ny fiainana indray andro tadidiko tsara mihitsy nampanao mariazy pasteur nanao mariazy zay tamina espace anankiray mihaja be zay vaza misy vaza olona ambony daholo olona manamana-katao daholo ry pasteur le olona nanatrika le mariazy olona fianakavian'olona ambony tomobile zany fa de gaga ry pasteur rehefa nataony fanatitra atao amina espace izy io de le fanatitra moa zany meny le fianakaviana ty pasteur ny fanatitra satria ny fanatitra tsy maintsy misy foana rehefa fotoam-bavaka fa tamin'io zany mba momeny zareo anay nanisan'le izy pasteur tany an-trano 200 600 500 raha be indrindra lefa le olona mihaja be tena hitanao zany tarafinao am'zany ny fahaizan'ny olona manome valeur an'Andriamanitra mametraka ny hoe considération an'Andriamanitra hoe zany ve no anajano ny Andriamanitra ao aiza moa ianao no tahin'Andriamanitra aiza ianao no ahita sitrika eo anatren'Andriamanitra aiza ianao no valian'Andriamanitra vavaka ny fomba fanajanao an'Andriamanitra raha tsy ao amin'ny toerana misy azy ary za de miteny mihitsy pasteur eto aotsika mpitondra fivavahana mampalahelo misy tsika mpitondra fivavahana de tena miteny amin'ny olona ohatrany hoe misy fotoana pasteur le mpitondra fivavahana mihitsy no mampianatra ny olona hoe aza manome betsaka zany ho an'Andriamanitra fa tena mampididoza olona ianao am'zany io ange na tsy na ny vola io nge pasteur normal raha normalement tsy hoe akory hoe raitsin'Andriamanitra
ataon'andriamanitra iny moa ny roa alina anao ohatra zany ataon'andriamanitra mihina moa miliara anao gagy miazo atsipany an-danitra ataon'andriamanitra inona moa ny dolarana ison'ny euro anao fa io ny tsy an'andriamanitra fa io ampidireo am-piangolany fa io no hitarafan'andriamanitra ny toe-pony olona hoe ahoana ny fanomezany olona ajany an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra amin'ny alalan'le fanomezany hitarafan'andriamanitra ny hoe aiza hoaiza ny refy ny fitiavan'ity olona tya aiza hoaiza ny refy ny fanajanyity olona tya fa eto zao andriamanitra tena mangataka mihitsy ny lamato na voaloha teraky ny bibinao na ina na ino na atokanao a reny ny lamatoanao atokano a reny mbola hidirantsika lalina moa le hoe atokana le lamatoa miteraka olombelona fa le teraky ny biby a atao sorona mihitsy reny pasteur le voaloha mbokatra atero a reny zay ny an'andriamanitra mitaky fanajana andriamanitra mitady fanajana fa tsy hoe ze say patatra ao no menao an'andriamanitra na ze metimety aminao no menao an'andriamanitra fa raha tia hitasitraka ianao de aja ny tediavin'andriamanitra voalohany pasteur atofo ya marina zany pasteur raha somary verenako ela izy teo de hoe hamasino hoay ny lahy matoa rehetra de izay voalohara teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na olona na biby fiompy ay ireny amin'ny eviteny hafa ny dikan'le hoe amasino de hoe atokana zany hoe andriamanitra de tsy tia zavatra petatoko fa ny an'andriamanitra de zavatra efa voomana efa no amasinina ary voatokana zay ny an'andriamanitra rehefa raha te hanajan'andriamanitra isika ary arak'ilay voalazan'ny teny zay nentinao teo de hoe anisan'ny zavatra ngeza be ohatra eo anatrehan'andriamanitra le oabolany toko fateno andiny fasivy soafolo manao hoe miravoravo am' Jehovah mifanananao a sy ny voaloambokatrao de ho feny mitafitafy ny fitoeram-barinao izy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra zany hoe zay karazana voalombokatra rehetrarehetrarehetra de an'andriamanitra avokoa ireny zavatra rehetrarehetra reny fa raha toy izantsika izy io pasteur tiana io teny rehetrarehetra io a ho fitiniko amin'ny teny anankiray de milaza vanim-potoana ihany ko izy eo a miaraka amin'ity le hoe voaloha teraka ity de misy vanim-potoana resahana eo zay mandresahanareo farany teo moa ina moa tiako resahana ao anatin'le izy misy ihany ko ry havana ny fotoana zay natokana ho an'andriamanitra mampalahelo ny mahita olona anankiray ao anatin'ny ataoko hoe olana fara zay tena mafy mararitsy etapanafana marary ny cancer any amin'ny vavony any amin'ny tsinay any amin'ny nono misy aretina tena manahirana ny vatana problème amin'ny antsony fitenena eo mandifotr'olona kanefa de tsy manana fotoana ho atokana ho an'andriamanitra na de adiny ray monja azy ary eo no manahirana ny mieritreritra azy satria misy fianakaviana miray saina raha ohatra ho any amin'ny dadarabe de mahavita manofa tomobile spécial sprinter anankiray mihitsy hoe ndao tsika hiaraka irohatra ho any ananina fa misy mpitsabo mahay any miray saina ny fianakaviana rehefa ohatra ka hiditra hôpitaly amina toerana anankiray fitsaboana hoe andao ary tonga de efa ho karakaraina izy fa rehefa tsy vitan'ny mpitsabo ataoko hoe reny mpitsabo gasy reny le izy na ny mpitsabo any amin'ny hôpitaly de misy am'izay le miteny manao hoe andao entina hivavaka fa ny akamaron'ireo olona rehetrarehetra reo tsy manam-potoana reo hivavahana tsy manokana fotoana reo hivavahana tsy te alalan'izany andriamanitra zany reo ary zany ny olana tamin'ny zanak'Israely ka nametrahan'andriamanitra mihitsy ny hoe atokano ho amasiny ho alo ireto zavatra eto de ity vanim-potoana ity ilaina atokanareo ihany ko io zany hoe misy fotoana zany ry hava na mangina andriamanitra ka rehefa amin'iny fotoana famangina andriamanitra iny ianao ohatra amin'ny alalan'ny aretinao zao andriamanitra no mamangy anao ka raha amin'iny ianao tsy toka saina de zany eneny matoka le hoe misy fahafatesana tsy de ara-bojanary loatra misy olona tsy tokony mbola ho lasa fa ny vonon'ny devoly izy tsy hoe natson'andriamanitra fa ny vonon'ny devoly satria nanamafo teo anatrehan'andriamanitra ka izany matoka atsika miresaka eto ny hoe ilaina ry havana ny mba manokana fotoana satria za moa imbetsaka no
mare ataoko hoe mifaneraseraman'olona dia mampaherin'ny olona hoe tsara no mijery amina télévision ohatran'izao miainy toriteny amin'ny radio tsara no entin'ny olona mbavaka ianao mangatabavaka aman'olona fa ny tena zavatra ngezabe ilain'andriamanitra dia ny fanapaha-kevitra ao ianao manao dingana mahafohy fotoana ho an'andriamanitra satria rehefa tsy manam-potoana ivavahantsika tsy manam-potoana ary tsy manamasina fotoana na manokana fotoana ho an'andriamanitra isika dia tsy manam-potoana mahalianantsika izany keo andriamanitra maro ane ny olona tia andray valim-bavaka fa tsy mety mivavaka izy metreritra manao hoe za tsy mivavaka fa tia andray valim-bavaka fa za dia mitsotra aminao androany ny olona mandray valim-bavaka tompo dia ny olona mivavaka ny olona ndray zavatra amin'andriamanitra tompo dia olona nanoka tena ho an'andriamanitra nanoka tena ho an'andriamanitra zany ny olona ndray zavatra eo anatrehan'ny tompo ary raha hivavaka ianao ty dia ahitsiko ty fiteny diso ty nefa dia no everitsika indraindray hoe tena mety hotsika indraindray ny atao vavaka afa raha manam-potoana dia ho tonga hivavaka any raha manam-potoana dia tonga hivavaka any dikan'izay zany dia hoe sisatsisa-potoana no omentsika n'andriamanitra tena sisa-potoana misy amintsika zao ohatra atao anaty tokantrano ato vita daholo ny fijerena film vita daholo ny fijerena ny karazana série rehetrarehetra io any amin'ny folo sasany alina zay vo ndeha hivavaka isotra an'andriamanitra ao anatin'ny 3 minitra monja dia efa teatory le maso dikan'izay zany dia zao tsy mba nanokana fotoana ho an'andriamanitra ianao tsy mba nanamasina fotoana ho an'andriamanitra ianao ary io zany pasteur etina no mahatonga ny fiainan'ny mpino kristianina be dehibe tratrana bloka azy dia naray dia misy miteniteny manao fivavahana mampahantra mahatonga le fivavahana mampahantra tsy ataontsika sérieux tsara tsy ataontsika matotra tsara le izy tsy manam-potoana tena ho atokana ho an'andriamanitra isika dia anika le sisatsisa-potoana reny no tonga antsika an'andriamanitra hoe raha manam-potoana dia ho avy hivavaka raha manam-potoana dia zao sy zao ary indraindray na io le fihetsikitsika ao anatin'ny fiangonana zero tsara ane baiboly dia milaza manao za mahafony fiaraha-miangona taka ny fanaony sasany fa be dia be amintsika na tonga any am-piangonana azy dia efa zatra miditra tara dia zatra mivoaka aloha zany hoe atao azakazaka raha tosika fotsiny le mivavaka hoe ty fotoana ny elanelany kely ty fotsiny no mba hivavahana fa tena sarotra ny fiainana ka rehefa sarotra ny fiainana zao hoe mbola hivavaka ihany nefa efa sarotra ny fiainana dia za dia milaza aminao fa vao mainky ho sarotra ny fiainana rehefa tsy manokana fotoana tsy manamasina ny tenanao tsy manamasina ny fotoananao ho an'andriamanitra ianao ary zany le avana ny mahagravy be an'le hoe mampahantra olo ny fivavahana le olona tsy seure am'le fivavahana dia lasa mijaly le olona arakaraky ny ivavahana nahapotika ny fiainana tsy marina zany arakaraky ny ivavahana tokony hampisorotra ny fiainana fa raha ohatra tsika ka tena matotra tsara am'le fivavahana tena ho atokatsika ho an'andriamanitra marina fotoana atsika misy vokatra io pasteur tena misy vokatra io ary zay ry havana dia samy teny foana ny fivavahana irery ihany no afaka madika amin'ny tantarany ty fiainanao ty atao anatin'ny tokantrano sy ny fiainam-pirenena ray manontolo ty fivavahany ty any ny afaka amadika ny toe-java-misy eto amin'ity zao tontolo zao iainantsika ty fa rehefa ataonao matotra io manokana fotoana ho an'andriamanitra ianao manokana ny fananana ho an'andriamanitra ianao andriamanitra miteny an'ity le hoe atokoany ho any ny olona sy ny biby sy ny zavatra rehetrarehetra ny lamato rehetrarehetra andriamanitra tsy maromaranzoma amin'ny olona io andriamanitra tsy mangataka amin'ny olona io andriamanitra tsy miteniteny foana tsy hoe tsy nandinika izy ny tenany io fa misy heviny lehibe io ataon'andriamanitra inona moa tsy dia misy ilan'andriamanitra azy raha ny tena marina fa lay toepon'le olona ny jeren'andriamanitra hoe toepo manao ahoana ny toepon'ity olona ity manana n'lay karazana ohatrany hoe fahafozana ve ty olona ity mahafohy fotoana ho avy ianao mahafohy vola ho avy ianao mahafohy ny fananana ho avy ianao ary tsy hoe zay fotsiny fa ny tena tian'olona zay any ko dia hoe misy zavatra mararirary anao inona ny zavatra mba nararirary tany aminao nafohinao ho avy dia arakarak' zany fisehon-javatra zany pasteur no amalian'andriamanitra ny olona rehetrarehetra marina fa nytenenin'andriamanitra ho karazana lalàna le izy teto nefa ny biazin'andriamanitra tamin'ny lalàna ny zanak'israely mba hasoan'ireo zanak'israely ireo hoe zay ny lalana hitahiko ny fiainanareo sy anavahana anareo amin'ny firenena rehetra pasteur ertiana
tian'andriamanitra le izy pasteur atovy tena ho tsapan'le olona mihitsy a ny alehibean'ny fanavotana azy azonao ny alehibean'ny famonjena raisin'le olona tian'andriamanitra ho takatsy le olona mihitsy le izy andriamanitra mako pasteur rehefa manavitra an'izao tontolo zao a nanavitra an'izao tontolo zao dia tena lazaiko anao hoe ny tsara indrindra no nataon'andriamanitra ary ny goavana indrindra no nataon'andriamanitra jerenao rehefa nanome izy hoe toy izao ny tiavan'andriamanitra ozy izy any izao tontolo izao nomen'ny zanany lahy tokana sady lamato mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay andriamanitra rehefa nanavitra atsika menakavy nanavitra an'izao tontolo zao pasteur atova dia tsy hoe ombo no nomen'andriamanitra natao sakrifisy natao sorona anavotana atsika tsy ganagana no nomen'andriamanitra novonoana anavotana atsika andriamanitra raha nanavitra atsika teo ampelantanany devoly sy ny fahotana dia tsy hoe naka olona gadra lava izy dia iny no natao sorona isolo ny toeranao tsy hoe olona zay hitakitany teny no ny vonoana natao solonao fa andriamanitra rehefa navitra anao raha marina mako zany pasteur toy izao ny lalàna ny famonjena itsika ny tokony ho faty itsika ny tokony ho very itsika no tokony ho any amin'ny fahaverezana nisy tantara ohatry zao tadidiko indray andro asa nyvakiko tamin'ny internet izy ty lehilahy anankiray zay izy io mpanidy an'ireny le hidin-dalamby ireny izy pasteur hidin-dalamby ireny ohatry zao zany fandehan'le izy ohatrany hoe misy tetezana lalamby zany izy io dia mandalo amin'io le tetezana io ny machine rehetra ka rehefa tsisy machine mandalo izy ao a dia misokatra le tetezana io zany misokatra satria eo ambany eo zany misy sambo mandeha koa misy sambo mandeha amin'le rano azonao dia misokatra iny andehanany sambo dia rehefa misy train mandalo dia mikatona le izy ohatrohatry zay zany anga le fanazavana an'le izy ka indray andro zany io lehilahy io ilay tompona andraikitra teo niaraka tamin'ny zanany dia le zanany no milalao eo ambonin'le lalamby eo milalao satria mbola tsisy train nandalo tampotampoka teo zany nisy train nandalo dia efa kaikaiky izy miala avy any le zanany niazakazaka dia kanjo nilatsaka tao anatin'le lalamby ohatrany hoe nycoince tao anatina viton tongotsy le zazy dia teo zany nametra-panontaniana le rangaha tompona andraikitra hoe inona ny deo ataony andeha apidina n'le lalamby ve andehanan'le lalamby tonga dia ara-dalàna zany le machine eo amboniny sa anavitra an'le zanany aloha le zanany nefa nycoince koa teo ambonin'io lalamby io tsy hay zay nahazo azy teo zany fa ohatra nylatsaka tao ny tongony tamina na teo dia nisafidy le rangaha hoe andeha aloha hiazakazaka apidina an'le iny izy ty le lalamby anavotana an'le machine ray manontolo sy le train ray manontolo sy le olona ao anatiny satria raha vao tsy tafidiny io dia faty olona mikararana ao anatin'le latsaka ao anaty tetezana zany azo pasteur le zany any koa nefa tavela tsy ambon'le lalamby safy raha ohatra ka voakatony io dia le zanany tsy maintsy voahitsaky le train ao dia nisafidy le rangaha hoe andeha ho avotako aloha reto olona raha eraky ny train rety zay vao manavitra ny zanany nefa tsy possible mihitsy sady anavitra an'le zanany izy no anavitra any dia naleo ny nahitan'le zanany voahitsaky le train tao dia maty tao dia le olona navotany dia tsisy nalalan'izany moa hoe inona le ohatry zay zany le atao hoe fitiavan'andriamanitra pasteur ny tena marina zany dia tsika no tokony ho faty tao anaty fahotana tsika no tokony ho very tao anatin'ny fahotana itsika ny tokony ho latsaka ho lasa tany amin'ny fahaverizana miaraka amin'ny devoly hitan'andriamanitra nefa zay fantatr'andriamanitra nefa zay dia nosakanan'andriamanitra zay fahafatesantsika zay pasteur
de ozy izy hoe ny zanako lahatokana irery any no afaka asolo amonjena an'ireo vahoaka maro amina miliara amina million eto ambonin'ny tany alefako ny zanako lahatokana de tsy izy akory fa Jesosy Kristy tompo de au lieu de tokony itsika no faty itsika ny tokony very de Jesosy ny antona teo ambony azy fijaliana hoe nitondra ny famonjetsika na navotana atsika teo ampelatana satana pasteur satria tadidio foana fa ny fanavotana ho amin'ny takiraha efa nianatra an'izany tsika hoe rehefa misy zavatra mila avotana na resaka famonjena na fanafahana de tsy maintsy mila raha foana izay de fantatr'Andriamanitra hoe tsisy ahavotra an'izao tontolo zao miaraka mihitsy akoatrana olona anankiray de Jesosy Kristy tompo ka ny an'Andriamanitra zany nanolotra an'le tena tiany izy ilay lahatokany no natolony ilay tena sarobidy no natolony ilay tena misy valeur no natolony ho antsika mba hanavotana atsika pasteur to nomeny atsika maimaimpona noho izany rehefa misy zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika kosa pasteur rehefa misy zavatra ilain'Andriamanitra amintsika kosa de sarobidy aminao koa no ilainy ary ny olona tsy manana an'izany fahatakarany zany de tsy maintsy miteny an'ity teny ity mana hoe ny fivavahana tsy hinanakanina azanao ny olona tsy mahalala an'izany lakile zany de tsy maintsy teny an'ity hoe tsisy dikany kory zay fivavahany fivavahana zany tsy mahavonjy fivavahana fandanipotony fivavahana lavage de cerveau ny olona tsy mahay an'izany lakile zany hoe manome zay tsara indrindra ho an'Andriamanitra manome zay ambony indrindra ho an'Andriamanitra manome zay misy valeurany indrindra ho an'Andriamanitra raha tsy tsapan'ny olona zany ka tsy raha tsy manao an'izany olona tsy vitany olona zany de tsisy valeurany amin'ny fivavahana zany nge pasteur ny mahatonga ny olona tsy de manisy valeurany loatra resaka fivavahana io manao ambanimbany zavatra raha mbola misy mariage ohatra de aleon'ny olona pasteur atovy mamonjy mariage toy zay amonjy fivavahana raha mbola misy lanonana tokony vonjena aloha de le lanonana aloha no atao voalohany tadidiko tsara hoa hitanao am'renyle toroteny ohatra hoe mariage toroteny mary fitombavaka mariage reny na amin'ny fahafatesany reny tsy de zava-dehibe amin'ny olona nge zany hoe le hoe toroteny mariage zany ozy izy ny olona fitipity pasteur fitombavaka efa tara makinakanina azonao makinakaniny makisakafo fatao fohifohy fitombavaka anareo ao inona moa zany mahatonga ny olona mitena reny satria ny olona mieritretra hoe tsisy valeur ny fivavahana tsisy voka ny fivavahana tsisy valy ny fivavahana tsy hinanakanina ny fivavahana ambany javatra ny fivavahana ary na de hitanao am'ireny ohatra hoe lanonam-panjakana ireny na lanonana hoe cérémonie aminany reny de hoe asina fitombavaka le fitombavaka zany somary atao fohifohy kely fa zaza atao any fa ny kabary ataovy lavalava ny fihinanakanina adiny telo tsy maninona ny kabary na adiny roa ary tsy maninona ny resaka atao fa fivavahana ataovy 10 minitra ao pasteur fa aza atao lavabe fivavahana zany nitezainatsika zany satria tsy ahitantsika nininona fa maninona le fivavahana ny tsisy vokany eo fiainatsika satria itsika rehefa manompo an'Andriamanitra pasteur efa zatra le mame an'Andriamanitra hoe zavatra tsisy valeur ny mena an'Andriamanitra zavatra tsisy dikany hoy izy nge jerenao tsara tsy indriny tsara eo amin'ny 1:10 izy ary raha hitondranao Jehova ho any amin'ny tany Kananitra arak'izay niainana taminao sy ny razanao ka omeny anao zany de atokanao any Jehova zay voalohateraka rehetra ny voalohateraky ny biby fiompy rehetra izay anananao de ho any Jehova ny lahy rehetra ary ny voalohateraky ny boriky de hosoloanao zanak'ondry fa raha tsy an'olo azy ianao dia ho folanao ny voziny ary ny lamato rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao de ho avotanao le ho avotana io zany mbola ho azavantsika manaraka hoe zany hoe mety hoe tsy hoe le zanakao lahatokana kory de atao sorona le lamato tsy hoe atao sorona fa ho avotana zany ohatrany hoe solona valeur hoe misy hoe satria anao nahazo lamato zany de tena hoe misy zavatra takalon'iny zay valeureux kokoa valeureux be mihitsy omena ho an'Andriamanitra noho iny lamato iny zany le lalàna tam'zany dia eo amin'ny andininy faevatra amby folo izy ary raha antananao ny zanakao amin'ny andro afika na hoe inona ny antony zao de olazanao aminy hoe
tanana mahery no nitondrany Jehovatsika nivoaka avy tany Egypte tamin'ny trano fanandevozana ary raha nanamafonifono Farao ka tsy nandefa atsika Farao dia novonoiny Jehova ny lamatoa rehetra tao amin'ny tany Egypte hatrany lamatoan'ny olona ka hatrany voaloha teraka ny biby ka izany no hanateraka ho an'i Jehova ny voaloha teraka rehetra fa ny lamatoa rehetra amin'ny zanaka ao dia hosoloko. Eo zany dia tena tsindrin'Andriamanitra tsara hoe ny nanavotana an'ireto zanak'Israely rehetra tao Egypte nge paster ka naripaka Andriamanitra daholo ny lamatoa tamin'ny Egyptiana rehetra dia natonga an'Andriamanitra ny exige mihitsy fa rehefa tonga ianao any amin'ny toerana misy anao dia zao atokan'ny voaloha teraka atokan'ny lamatoa le sarobidy aminao iny atokany ho ahy. Za pasteur tena mampianatra an'ireto olo reto tsika androany raha mbola te hahita sitraka amin'ny tompo raha mbola te hahita an'izany Andriamanitra hetsika amin'ny fiainanao rehefa manao zavatra pasteur na fanatitra ho an'ny tompo na fiaraha-miasa ho an'Andriamanitra io raha vao mahakasika an'Andriamanitra io pasteur dia zay tsara indrindra no mena ho an'Andriamanitra mitondra ozona pasteur ireny hoe anao fanatitra ianao dia vola avy nihinananao kafe sy mofo etsy zany hoe tsisy préparation tsisy fanomanana fa avy nihinana kafe sy mofo tetsy ianao dozy izy ianao mba ataovy madinika fameriny madama dia madinika amin'le ronjato ary zato dimanjato misy coach lefa miforiporitra iny nomena ho an'Andriamanitra mitondra ozona mahatsiravina ireny raha miresaka amin'izany tsika esory ao an-tsaina ny hoe fangoronaka reny zany paster satria raha miresaka zany tsika tsy fiangonana ho antsika vaonioloka any nyresahana amin'izany fa fiangonana rehetrarehetra na protestanta na katolika na adventiste na Jesosy mamonjy na fiangonana zandry na fiangonana zokiny voakasika zany rehefa manome ho an'Andriamanitra ianao any amin'ny fiangonana misy anao dia zavatra natokana zavatra homanina zavatra no hamasinina zavatra misy valeurany fa tsy famelom-bola avy nananao kafe sy mofo tetsy dia zay miforiporitra iny nomena hoe iny atao fanaty mitondra ozona mahatsiravina ireny pasteur atofo tsy hoe famerim-bola avy nomenao avy nomeny reseveranao avy famerim-bola avy naniny izy ty nomeny resevera ty famerim-bolanao dia iny no akanao dimanjato kely dia tsy fanao reny fa raha mpivarotra ianao ohatra pasteur raha mpivarotra ianao isan'andro ianao mahazo tombony dia jerevo ny vola tsara indrindra ao dia atokany zay hita hoe tsara indrindra amin'ny tombom-barotra io raha te hontain'ny tompo ianao atokany ny tombom-barotra tsara indrindra dia iny ny arotsaka ao rehefa tonga amin'ny fotoana sabotsy na lahady anaovanao fotoam-bavaka io omeo an'Andriamanitra omeo valeurany izy omeo lanjany Andriamanitra ao raha fantatra ao fa ao Andriamanitra amin'ny fotoana io dia omeo valeurany izy amin'ny fanaovanao fanatitra asivy lanjany Andriamanitra omeo voninahitra Andriamanitra amin'ny fanaovanao fanatitra raha mpiasa ianao ka mandray vola isam-bolana ry havana tena fahotana mahafaty fahotana mahafaty ny hoe ianao manana 200 millions ny amin'ny banky manana 500 millions ny amin'ny banky manana ianao any anaty posinao manana ianao mipirina anaty poketra amin'ny madama dia avy ianao mizeste rehefa hoe mando 25 000 dia heverinao fa mahafaly an'Andriamanitra 25 000 omenao n'Andriamanitra ianao ampiangonana nefa ianao manana 4 millions ry havana io vola omenao ampiangonana io nge tsy ho amin'ny paster marina paster atovo marina fa hoe tsika zao mihinana aiza tokoa moa ny amelomana ny vady aman-janaka anina raha tsy vola ampiangonana zay tia ny asantsika paster ny asantsika mpitandrina ny asantsika tsy maintsy mba maka kely eo tsika fa saingy amin'ny akapobe ny vola io tsy hoe ho an'ny paster zany kosa angamba aloha ny rafitra ny fiangonana rehetra na fiangonana zokiny tsy hoe ho an'ny mopera daholo zay tonga ao fa mety misy apahany-kely io ho an'ny mopera na ho an'ny mpitandrina fa ny amin'ny akapobeny io dia apodinana ny asan'Andriamanitra ao apodinana ny asan'Andriamanitra ka natokana io an'Andriamanitra dia sivolanja ny Andriamanitra fa zany ny mahatonga anao hoe jerenao angery havany lasa sasatra miditra hôpitaly nareo jerenao ange mandamy vola mihitsy nareo amin'ny resaka vidim-panafody etsery isam-bolana vo tonga karama lany vola satria le zavatra tokony ho ataonao an'Andriamanitra tatahany devoly ty ivelany rehefa tsy omena ho an'Andriamanitra ny tsara indrindra dia tatahany devoly io
azany mahatonga fiangonana sahirana nge paster raha ny marina nge paster hoe manamboatra tilikambo mpiangonana vide orga amin'ny fiangonana manamboatra tramvady mpiangonana paster andehanao missionnaire re satria tsy tokony mila hoe gala évangélika nge zany tsy tokony mila opération gâteau nge zany tsy tokony mila hoe manao opération déjeuner concert ne zany tsy tokony anao andreny any atsika tsy tokony mila mangataka fanampianana izanay zany atsika fa mivola am-piangonana tokony tonga dia ampy am'izany raha tsika maray andraikitra am'izany ary de lazaiko aminao paster fa raha vita an'ireo olo reo zany de hotahin'andriamanitra ny fahasalaman'ny akonanao hotahin'andriamanitra ny zanakao ozy izy ny tenin'ny tompo any amin'ny exodosy toko fafiry izy iny manompo any jehovah andriamanitra ao izy izy de hitany haninao sy ny raninao izy ary esorony aminao ny aretina esorony aminao ny aretina raha tena manompo an'andriamanitra ianao fa ianao nge tsy manompo an'andriamanitra miditra am-piangonana fotsiny ianao mody mihirahira fotsiny ianao ny am-piangonana fa raha tena manompo an'andriamanitra ianao any am'izay misy ny arenanao no misy mifonao ao am-piangonana ny tena andoavanao vola be indrindra raha tena fantatrao fa ao andriamanitra raha fantatrao a fa misy andriamanitra ao a de tokony ho afafina ho any ny vola amin'ny fampandrosona ny asan'andriamanitra tsy tokony ahihatra ianao amin'ny fitoeram-pivavahana zay misy anao ao amin'ny fiangonana zay misy anao tokony ianao mpanome mihitsy raha fantatrao fa tena misy valeur andriamanitra de zany mahatonga ny ho aretina mampididoza miditra ao aminareo menakavy io satria ianao ny tena marina miditra am-piangonana mandeha miagona fa tsy manompo an'andriamanitra fa raha manompo an'andriamanitra anao de esorony aminao ny aretina zay ny teniny manompo an jehovah andriamanitra ao de ho esorony aminao ny aretina ka tsy mivata tenanao fotsiny tonga ao fa ny volanao ny fanatitra ao ny biby fioponao biby fiopo akory tsy hoe entina ho an'ny omby na entina ho an'ny ganagana mety ho azo atao ihany zay paster fa azonao amidy iny hoe retiny voaloha teraky ny bibiko voaloha mbokatra andany am'tio de andany atao fanatitra any am-piangonana zany ny fanaovana azy raha any amin'ny fijikam ianao atero any atero any amin'ny toeram-pivavahana misy anao any am'izay fiangonana misy anao atero ny voaloha zay tsara indrindra manomboka androany fanatitra omena an'andriamanitra de hitanao ny hitahiny tomponao paster atofo ya eto ampamaraparagnana pasteur de misy an'ilay teny eto amin'ny andininy fa efatra amby folo a manao hoe arantany anao ny zanakao amin'izany andro zany ho avy ka anao hoe inona moa ny antony zao de olazainao taminy hoe tanana mahery no nitondrano Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta tamin'ny trano nandevozana ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefatsika farao de novonoiny Jehovah ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta hatramin'ny lamatoan'ny olona ka hatramin'ny voalohany teraky ny biby koa izany no anaterako ho an'i Jehovah ny la voalohany toeraka rehetrarehetra fa ny lamatoa rehetra amin'ny zanako dia soloko ary famantarana eo amin'ny tananao sy feo ambonin'ny andronao izany fa tanana mahery no nitondrano Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta fa patsiahivana no omen'andriamanitra eto hoe tsy mora akory no nanavotana an'ireo zanak'Israely ireo a nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta fa tena tanana mahery sy sandrina indritra ary fantatsika tsara ny voalazan'ny soratra masina fa ripaka ny lamatoan'ny Egypta rehetrarehetra hatramin'ny lamatoan'ny farao izay tsy nanana n'ilay mariky ny rano zanak'ondry zany ihany koa dia azo hitarafana ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy tompo atsika hoe tsy mora tamin'Andriamanitra tsy zavatra mora simba tahaka ny volamena sy ny volafotsy no nanavotana antsika tamin'ny fitondran-tena dala sy ny zavatra nentim-paharazana fa ny rason'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petapetana tena mafy tamin'Andriamanitra ny hoe nitodian'Andriamanitra tamintsika ka namozany ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy tompo ary zany tokoa ry havana no anamafisana antsika hoe rehefa manolo tena sy manompo an'Andriamanitra ianao de ny tenanao aloha tena toloro azy tanteraka mihitsy aza vela isy zavatra mety anelingelona ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ka sady manompo an'Andriamanitra isika manolo tena ho an'Andriamanitra no manolo tena ho amina zavatra hafa ihany koa sady manompo an'Andriamanitra isika no afatotry ny fisotrotoka
manompo an'andriamanitra ny sasany sady mampirafy eo am-piangonana ao amin'ny fiangonana misy fofombady keliny any amin'ny sisiny any izy mbola manao ny ataony anko koatra ny vady be any kanefa de mpanompon'andriamanitra mba olona mivavaka fa ny olona nan'olo tena sy tena nompo an'andriamanitra tsy misabaka ohatr' zany ry havana ny famindra fa hoe nan'olo tena ianao ho an' jesosy de rehefa nan'olo tena ho an' jesosy ianao de atoloro an'andriamanitra tanteraka mihitsy ny momba anao rehetrarehetra zay mbola zany teny soratra masina hoe mankalaza amin'ny tenanareo amin'andriamanitra fa olom-boa vidy ianareo efa novidiny jesosy kristy tompo tamin'ny alalandrano ary ny baiboly ihany koa de mampianatra pasteur hoe sarotiny andriamanitra zany amin'ireo karazan'olona hoe manompo an'andriamanitra de avy eo miverin-dalana de tsy miraran'le famonjena nataon'andriamanitra de ozy ny soratra masina raha miny manota isika de tsy misy fanatitra noho ny amin'ny ota intsony manjary lasa manao ny zanak'andriamanitra ny fanavotan' jesosy kristy tompo ho fahamenarany satria araka nylazako teo hoe marary tamin'andriamanitra tanana mahery sanjina indry ny fitiavan'andriamanitra iray manontolo no narara no atsika no nomen'andriamanitra atsika ary tsaro foana fa na dia izao tontolo zao sy ny zavatra rehetra ao an-danitra ao ampina ny arena kibon'ny tany ny vatosony diamant nickel ny cobalta ny fasmainty ny pétrole ny mercure sy ny arenao an-dranomasina rehetrarehetra ao miampy ny aza an-drano rehetrarehetra ao anaty ranomasina sy ny karazana volo rehetrarehetra eran'izao tontolo zao hamidy mba hividianana ny famonjena de tsy nahavoavidy atsika zany tsy nahavoavidy na de goto ray tamin'ny rahan' jesosy zany kanefa de nomen'andriamanitra nomeny jesosy kristy tompo tsy ny goto ray tamin'ny rahany fa ny rahany no nalatsa ny rahany ray manontolo voalazany baiboly fa aritra ny raha taon'i jesosy de nivoaka koa aza ny rano profo mpitiavana zany tena hoe mafy tamin'andriamanitra ry havana ny namonjy atsika mafy tamin' jesosy no nanavotana atsika ka rehefa manompo ianao de tena manokana ny tenanao an'andriamanitra amasiny ho an'andriamanitra tanteraka ny tenanao ny fotoananao ary araka ny vorazam-panompon'andriamanitra teo ihany koa de rehefa manome zavatra ao an'andriamanitra de tsy sombotsombony zavatra tsy ny sisa tsy lany tsy ny zavatra tsy misy valeurany tsy ny zavatra efa tsy ilaina itsony tsy zany mihitsy nomena an'andriamanitra ozy izy ny bokyny malaky atoko voalohany manao hoe raha ray azy ary zay ajako araha tompo azy zay tahotra de miresaka momba ny fanatitra izy raha jamba ny ataonao fanatitra tsy ratsy hoe zany me ny gouvernoura manapaka anareo zany ozy raha hotiny zany hoe na de ny lehibe ny fokotany ao aminao aza anateranao zavatra anakiray hoe zany ny akovoan'ny barika ary lehibe ny fokotany na ry carte mobile fa lazaiko aminao fa anana olana amin'io lehibe ny fokotany na io carte mobile io ianao fa ny zavatra tsara no omena ny olona anakiray manana ny fahefana raha ohatra ka anyme azy ianao de mihoatra lavitra noho izany andriamanitra zavatra tsy misy klema madio ary misy ny valeur misy ko mantsy pasteur manome zavatra madio izy fa tsisy valeur fa sady madio no tsara tsy misy klema nefa misy ny valeur ny ihany ko zany no atolotsika ho an'andriamanitra ary itsika le de efa nampianatra an'izany mitantarany abraham zany efa nataotsika lanitsika mihitsy teto io nanome zavatra tsara ho an'andriamanitra fa hitatsika ny fiavarany tantara i abraham zany nanao fanatitra zany fa andriamanitra zao nianina tamin'ny tenany hoe nanao an'izany zavatra zany ianao de ny tenako nianianako fa hotahina tokoa ianao sy ny taranakao zany hoe ny fanomezana tsara omen'ny olona anakiray zay mahakararirary azy ny amataranao mantsy fa misy valeur ala izy de marary any anatin'ny fonao mampiferitrainanao fa raha ny zavatra anakiray tsy mampiferitrainanao fa ohatra ny omenao fahatany fotsiny de tsisy valeur any aminao le izy zany fa eto any fa ny zavatra atao hoe misy valeur la izy de misy fiatraikany any anatinao ary zay le misy fiatraikan'zay mihitsy nefa zay ny ilain'andriamanitra zay le endry salamena am'roapolo am'zato andiny fadimy mamafy ampitomanina mampitomany mihitsy zany de mijinja-pifaliana de zay ny zavatra ilain'andriamanitra ka raha nanambara izy pasteur etyna teto amin'ty exodosy toko fa telo amby folo ty hoe amasiny hoany lamatosiny voaloha teraka rehetra na mibibina ny zavatra dia resaka fanokanana zay tsara fanokanana zay marary ho an'andriamanitra ny zavatra zany ary raha ndresaka izy le vanimpotoana nresantsika teo ihany koa de fanokanana fotoana
fanokanana fotoana tsy sisa-ptoana no omentsika an'andriamanitra tsy hoe raha mana-potoana dia nde hivavaka amin'andriamanitra tsy hoe entom-bavaka fa raha vao misy fotoana mihitsy dia mitsoroika kely any vetivety tsy zany ny zavatra ilain'andriamanitra fa zavatra voatokana pasteur no ilain'andriamanitra zava-dehibe zay pasteur tovo azaminy fa voaray tsara nreto olona ireto izay rehetraizay manaraka hidirantsika amin'ny raha lalanindalina lay tapany farany eo amin'ilay andro rahoana sy andro afony manaraka angaminy hidirana satria lesona goavana koa ny pasteur mahakasika ny fitarihan'ny tompo rehefa hoe hivoaka amina toerana iray dia mila fitariana goavana manaraka iny hidirany fa dia le vavaka tsika hisaotra an'andriamanitra anao amin'ny saotra indrindra tompo no fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka nandray izany fampianarana teto zany izay nampianarinao anay ny amin'ny hoe fanokanana sy ny fanomezana na fanatitra ho anao izay nampianarinao anay hoe zao ny fomba ahitana sitraka laklean'ny fakasitrana laklean'ny fahitana sitraka eo anatrehanao zava-dehibe zany tompo mihina fa ireto vahoaka reto dia hotahinao reto mpijery nyfandarana hotahinao ary dia manomboka izao dia ahita sitraka eo anatrehanao zay am'izay zavatra rehetra zay ho ataonay tompo tahinao ny fandarana zay nataonay tao ary mino zay fa hiteraka voka-tsoa tokoa ny ho amin'ny isambatan'olona izany fandarana zany misaotra raha io amen zay pasteur ny azonao resahana eto tsika dia efa manindry pasteur le fotoana goavana amin'ny 4 août etsy amin'ny Coliseum de Madagascar ny sabotsy fa efatra ny volana hoa zay rinaovantsika etsika goavana mitondra aloha hevitra hoe fanamotranana ny herin'ny fahavalo hatramin'izay tsika misy hevitra foana ataontsika eny hoe mandresy fahavalo manina fahavalo sy ny sisa fa ity zany a somary ny avaka kely satria tsy ilay fahavalo fotsiny no asiana fa any amin'ny heriny mihitsy no motranina any amin'ny heriny mihitsy no motranina tena goavana be io fampianarana io sy io fotoana io izay rehefa any amin'ny heriny olona ray manko pasteur no mihitsana dia raraka tanteraka izy ary tsy ho tafarina intsony ka zay no mahatonga ny hoe any amin'ny herin'ny fahavalo mihitsy no motranina izany na zany na tsy zany dia mitoy ilay etsika goavana zay ho ataontsika amin'ny sabotsoavy izao satria isy délivrance mbola matanjaka be ndray pasteur amin'ny sabotsoavy izao etsy amin'ny mongoté andrefana ambohijanary sy etsy amin'ny samafy ambany atsimo no anatanterana azy pasteur to ya any tanana atsika rehetra moa zany anatrika an'ireny fotoana ireny meza foana ho tonga aloha satria malalaka dia malalaka ny trano fa na izany dia mpisesika ny fahatongavan'ny ny olona mamonjy an'izany fotoana zany dia mba mahazo toerana loloha ianao rehefa tonga aloha io fotoana amin'ny sabotsoavy zao na amin'ny heriny ihany koa pasteur dia efa fanomanana ihany koa io fotoana lehibe ny amin'ny Coliseum io dia ilaina ny fiarahantsika mentana ao anatin'izany satria zavatra ngeza be ho an'ny tokantranonao sy ho an'ny firenena ray manontolo izany fotoana izany ho tahin'ny tompo indrindra tsika tompoka veloma tompoka